faly miarabantsika rehetra indray izay manaraka ny fahitalavitra MBS tonga sao tao anatin'ny fandarana dinika na amin'ny alalan'ny onjam-peno na rano ity fandarana ity na amin'ny alalan'ny izao fahitalavitra izao fotoana andrasana vahiny iresadresandra ihany koa ny toedra raha misy eto amin'ny fireneny androany dia Andriamatoa Mahery Manandafy mpandalina politika no vahintsika tao anatin'ity fandarana ity miarabanao tonga sao eto amin'ny plateau ny MBS faly miarabanao monsieur Germain dia faly miaraban'ny mpiain'ny MBS ko tsara pahatsahivana mpiaina eny fa ianao dia zanaky Topola Manandafy fantatry ny maro tao amin'ny sehatry ny resaka politika teto Madagasikara ny tiako antaniana hoe ianao isananohana ny IM ary isananohana an'izao fitondrana zao ihany koa tatato nefa tsikaritra hoe hafahafa be zany ohatra ny fanohatra amin'le zavatra misy sy ny fanapahan-kevitra ny raisinao ny zavatra miseho any anatin'ny tambazotra serasera na amin'ny alalany faneho-kevitra inona ny tena antony inona ihany koa ny zavatra tsikaritra ao anatin'izay zavatra zay ny zavatra tena tsikaritra moa zany ianao matoa manohana projet na firenena programme anankiray sy olona anankiray dia nisy zavatra hitanao hoe netinety zany tao anisan'izany ny stabilité de l'état zay nitakiko efa naverimberiko foana moa iny vidéo iny hoe stabilité de l'état tena vonina hiatrika an'izany ve ianao Andriamatoa Rajoelina eny izy izy bon taty aoriana moa nisy ny EUM ny zavatra tao anatin'ny EUM eo izay émergence nitondrana azy zay zany ny zavatra hitako nefa tsy mbola tsisy nahita programme zay tamin'izany dia rehefa natao zany hoe émergence zavatra io mety amiko zay zavatra ny émergence zany misintona manao attractivité des investissements ianao hatsarainao ny fomba ahoana ny compétitivité mihoatra amin'ny entreprise sasany indrisy moa fa tsy zay le zava-nisy hay EUM hafa no resaka interventionnisme de l'état resaka tsy dia mifanandrify loatra tamin'le fomba fijeriko ny zavatra tena nisy taty aoriana na izany ary mbola nanohana foana fa taty aoriana kosa nisy ny zavatra iny tena hitako hoe tena betsaka loatra ahoana moa misy gasy maty voatifitra vahoaka voatifitra anankiroa ary tena gouvernement toerana rehefa manaiky fa tsy dahalo reo olona reo dia ahoana moa dia tsy mba misy resaka mihitsy ny gouvernement ny président de république fa dia hodina tsy hita fotsiny le faty olona ohatran'izao fa inona moa ny dina teto hatramin'izay izay no mahatonga nitsangana mety miady rery azo fa tsy dia mampaninona loatra betsaka ny namako tamin'izany niaraka ny anatrika izay fiatsakabary niaraka ny anatrika ny somamana na niary fitondrana koa ary tamin'izany ary nitarika ny fialako koa teo amin'ny fitondrana ka n'izay zavatra zay za dia manana ny principako ary dia atsaiko foana zay zavatra zay mety hoe tsisy dikan'le izy zao mety imezan'ny olona zao fa raha tsy manana an'izay tsy dia hitako loatra koa ny antony anohizako n'ity zavatra ty fa io tsy dia resaka hoe volana seza foana fa hoe ahoana ny alana tsarana an'le Madagasikara zany anisan'ny fanatsarana dia inona zavatra tsikaritra zany ao anatin'le EM satria ianao isana nindraindrany hoe ianao ve tsy nietrehitra hoe nofinofy io zavatra io ka nofinofy le zavatra hitako voasoratra hatramin'izao nge mbola tsy validé ny EUM ny EUM ny Comores zao natanomboka tamin'ny juillet izy nanao azy décembre dia validé 2019 212 pages le document ny remarque natao PTF nyreo partenaire atsika 112 pages mbola tokony hovaina ny zavatra tsy dia mazava mila chiffrage précis ireo olona reo tsika zany raha ohatra ka hoe indrambola mety misy marge ihany raha ohatra ka ny taux de soutenabilité de la dette tsika mbola misy marge fa nefany le programme tsy mazava inona ao anatin'le programme le tsy mazava tsikaritra ao anatin'ny 212 pages be dia be ny zavatra tsy mazava fa ao anatin'izany koa ohatra zao ny itsika eo amin'ny milliard eo ny etra miditra de dollar nefa ny etra eritreretintsika ho ampidiriny ao anatin'ny efa-taona 17 milliards de dollars hanamboatra le programme 35 milliards de dollars misy nanelany be nge zany miracle ahoana ny avaontsika an'izany raha ohatra zany ianao ka nandoa ariary folo dia takina roanjato zany ianao ahoana ny chiffre d'affaires anao ary tsy afaka araka an'izany mihitsy nge ka mba mila cadrage mazava tsara chiffrage précis rehefa iresaka amin'ireo partenaire reo tsika eny ary idirako amin'izay le resaka coronavirus satria zay zao no malaza amin'izao fotoana izao fa maromaro le mpanao politika nylaza amin'le resaka paikady apetraky ny fitondrana
ahoana ny fomba fijeriny mahery-lanto manandafy a niady ataon'ny fanjakana amin'ny aretina coronavirus eo aloha zany a le ohatrany misy mandrosy miemitra ohatran lasa kilalao zany le izy indray atao de tsy atao eo koa le resaka hoe fampanantenana diso dafa ohatra marina fa fitiava-tanindrazana zany a mety fitiavana amin'ny vahoaka zany fa mba miteny a izy amitsika moa no mahalala hoe roviny io zavatra io no tapitra iza ny ahalala fa efficace 100% covid organique io ka tsisy io faty marina ny olona de ho afaka amin'ny malagasy de ho sambatra amin'ny malagasy de hivatra amin'izao tontolo zao tsy mbola misy malala an'izany inge aloha raha ny androany matoa mbola misy ny confinement mba mbola tsisy manana réponse amin'izany ka mba hoaka re ty fizarazarana tonga de vahana be fotsiny any omena volariva tsitsinjo tosika famena ny olana avy eo de ity io volam-panjakana io a misy fetrany fa tsy de hoe azonao ampiasaina daholo ary tsika firenena mahantra manao hoe nahazo an'le 444 millions de dollars mety resaka fa zany 444 millions de dollars zany ange na en temps normal ary tsy de misy maharitra atsika firy volana zany telo tiako iverenana kely hoe aminao ve zany tokony hotohizana le fiboahana de mifandray am'izay ihany hoe ahoana ny fomba fijerinao a ny zavatra iainan'ny malagasy ao anatin'le resaka tosika fameno mety ahafahana mametra an'le zavatra napetrakitsika ao anatin'le ame anara-pahasalamana ve le izy naovahana raha ny eto amitsika tsy maintsy mbola isy handicap ihany hoe rovina no iva ny rahatsika ohatra zao ambativity rovina no iva ny marché nickel mbola tsy fantatritsika zany tsy mbola mana visibilité am'izany tsika satria na ivahako ny confinement tena hividy nickel ataon'ny revy ny olona rehetrarehetra aiza zany le importance ny zavatra tsy mbola niainatsika za zavatra zao de mbola tsy fantatra hoe aiza ny importance le ahoana ny configuration sy zavatra isy en comportement économique ny tsika sy ny hafa ny zao tontolo zao après anefany tsy maintsy mamahy ihany tsika satria tsika nge afaka ohatra ka nana réserve stratégique fa tsika tsy afaka hoe anao compensation lave zao na io ara zao de efa mipetraka 10 isaky ny fokotany ahoana raha ohatra ka makeny ambany tanàny ianao de hoe ny olona 10 am'ireo ihany zany ny azo kasihana de mbola misy ko olona mahatsapa hoe fa ahoana zay be antitra ny tsy mahazo any efa olona mirijarija be mahazo an'le izy nisy averavera nytao zany a fomba ny zavatra daholo zany rehefa misy organisation fa rehefa tsy ampy le izy de alao tsy misy tompo de tena sapetraka somatsara aloha hoe ahoana ny structure ametrahana azy toy zay ohatran'izao de lasa sadasada le izy miarana hiditsika reny olona amanalo no mandeha milahatra manao réclamation reny ange zao de efa frustration daholo zay mahakasika an'izay indrindra mantsy hoe nisy le famatsiam-bola azotsika tany ivelany a le 450 tapitrisa dollars manodidididina any zay vola azotsika zay eo indrindra tiako ametrahana fantana satria ministry ny aty tany any vahiny tao amin'ny fahitalavitra mpanjakana de nilaza fa anaovana karazana équilibre budgétaire le izy eo zany tiako antanina hoe ahoana ny fomba fijerinao zay stratégie zay a mety ahafahatsika miarina tokoa ve zavatra zay satria ny zavatra tsapa araka le tenenao teo a ny malagasy am'izao de efa milahatra matony gasy milahatra mitangorona tsy misy an'izay hoe fanajana nelanelana raha metatra zay tsikatra fa hoe mahantra ny gasy le izy nge na misy arany covid tsy maintsy mihodina ihany le firenena maresika fotsiny zao a ny masse salariale des fonctionnaires 2400 milliards d'arière zany a tsy maintsy jerevana daholo zany hoe ahoana na mpihodina le administration fa normal kosa aloha raha ohatra ka hoe am'izao situation d'urgence sanitaire zao mandeha rona kokoa makany amin'ny fahasalamana ny priorité budgétaire fa na izany na tsy zany de mbola mametraka ihany hoe mila fitandremana ry tompoko ny fampiasana ny volam-panjakana fa tsika firenena mahantra tsy mbola afaka miresaka akory tsika zao hoe plan de redressement satria mbola tena ao anatiny mbola afaka rehefa ivoaka io zavatra io rehefa misy ny visibilité afaka miresaka an'izay tsika am'izay keo tsy maintsy mbola isy mesure tampon am'ireo entreprise reo ny vola miditra amin'ny fanjakana tsy maintsy miena satria tsisy ny activité ny vola lany ny fanjakana tena bobaka be ary za mahita hoe tena
aparitaka be loatra le izy za zao na ena hoe ty tosika fameny ty nalaina tamin'ny volampam ny inona moa ty ny vatsom-piankohonana natao tany atsimo na izany zavatra zany ange mety hiteraka frustration koa ahoana volana iny no lasanareo Antananarivo ary satria ny zavatra iny raha ohatra ka nomanina tamikery de principe d'affectation budgétaire tokony kereny anaovana azy nefa ny tsikerezana anaovana azy fatratran'ny réquisition satria sahirana koa le fanjakana ao anatin'ny cas d'urgence sanitaire tsika zao ara-dalàna le izy fa zay mila mitsinjo lavitra rehefa mitondra firenena tsy afaka hoe mahitana androany de ataoko ty de ahoana indray ny rapitso io zany zao antsika mandeha de hoe covid organique sa za zao produit farany malagasy de hoe io ny avoatra atsika de filohan'ny république amin'ny teny hoe mamble daholo nareo covid organique fa $3000 le eto mba miteny amin'ny filohan'ny république hoe rehefa sitrana anginy olona tsisy vidin'io tsony hoe lafo vidin'o ny varo izy lafo vidin'o varo izy fa io arakaraka ny comportement du marché rehefa tsy misy ny demande de mianahany eo ny offre eny ary eo am'le resaka test iverenao kely satria nisy ny fanambarana sy ny karazana hoe enquête natao tamin'ny Institut Pasteur de Madagascar isan'ny teraka resabe iny mahery-lanto tao anatin'izay ihany koa de nanambara ihany koa ny gouvernement tavo tsy ela teo hoe tompony andraikitra feno ny Institut Pasteur ny Institut Pasteur ihany koa vao afaka omaly nanao fanambarana ary nilaza fa tsy tompony andraikitra am'izay zavatra zay izy fomba fijeriny mahery-lanto an'le izy zany ny fomba fijeriko azy de tsotra izy io eto Madagasikara no afaka manao an'io test io fahafantarako azy de Institut Pasteur de peut-être Institut Mérieux ary zareo no nanao mafy an'izay mihitsy nge ie ka izy no manana traikefa amin'le zavatra amin'ny anarany iny moa zany no itenena gouvernement ta hoe mety io sa tsy mety ainy ve io sa tsy hainy ny ao tsy haiko za rehefa misy olona manana traikefa eo raha misy dokotera eo ka misy juriste atao akaiky tiaka resaka fahasalamako resaka de le dokotera ny loko misy ady hevitra be hoe izany marary izany tsy marary misy faty mieno tany amin'ny HGRA nisy olona maty zany tany be felan-tanana hony nisy olona maty tsy za zany tsy te hiditra polémique amin'izay fa avoaka koa mahita an'le izy marina hoe mety manimba ny marché marketing an'le covid organique sy ny fisiny maty fa raha sanatria za aloha tsy mino hoe misy zany fa raha sanatria ka misy zany zavatra zany tsara ihany tenenina vahoaka fa manody io sarotra io rehefa io ny ana mety hoe ngamba any misy firenena afrikanina sasany zao Nigeria ohatran'ny lalaoviny io ny chiffre de tsy maintsy navoaka ihany après io moa zany zao misy an'le resaka dingue ty 500 nge malagasy matiny dingue any andrefanany fa maninona moa tsy nalefa tany le covid organique io nge fahalalako azy ny ananana proof de hoe masitra malaria io efa tamin'ny 3000 ans tany chinois nampiasan'io zavatra io hoe fanasitranana tazo akomor zao nisy hoe dingue de ay moa le olona hoe lazaina matiny dingue de nisy hoe ay coronavirus any nafaty azy tsy haiko itsika moa hidivantsika indray le mpanao test de tsy fantatra tsony moa zany ahoana izy ty fa le gestion de crise marina fa mafo andrehetrarehetra le izy ary mafo amin'ny gouvernement ianao ve mahatsikaritra hoe misy propagande le izy sy mahatsikaritra an'izany daholo eny amantsika ohatra ka hoe misy don zao tonga inona moa tosika fameno vatsinjo ny vatsi-tsinjo ohatra zao de nisy ny fizarena angery ny zavatra iny efa nisy incidence ange io fiana fokotany 3 tafo ny tonga any 700 ny tosika tonga any de tesitra le olo de efa saika nisy incidence saika nandratrana manam-pahefana nisy toraka lacrymogène satria mijanona am'le resaka selfie fotsiny tsika ka propagande le izy mety tsara hoe mahita an'iny any Antsiranana hoe ay de tena mihetsika be marina satria tany Toliara nisy nakasary
mety le izy fa tsy zay tsony zao mila gestion équitable aradrariny ary tena zay tena olona vo raha tsika malagasy rehetra ngesany vo daholo matoa ny vahoaka mahantra de mahantra zany fanjakana satria raha efa mahantra ny vahoaka de tsy mandoetra de iny ary ny ena fanjakana io mangataka izy de iny zavatra angatahany iny no mbola zarainy amin'ny vahoaka ka raha mbola iny koa mbola iampoeraoera de ho sahirana eto tsika tompoko. Eo amin'le resaka hoe tao anatin'izay ray volana roa volana ny atrehantsika ny coronavirus zay mahery-lanto tsy de nandrenesam-peo firy ny premier ministre lehibe ny gouvernemanta tamin'ity ady ity taorian'ny olana teny anivon'ny institut Pasteur ny potrany premier ministre lehibe ny gouvernemanta fomba fandraisanao an'izay zavatra zay de za aloha de gaga ihany koa mety lecture am'izay zavatra zay a ny premier ministre lehibe ny gouvernemanta mety manalokaloka ny président de république ohatra eo amin'ny resaka cote de popularité de mety nampanginina angambany mety version va izy mety zavatra hafa koa izy aloha de ohatrany nanao ihany taloloha reny fa tsy nisy caméra TVM zany satria ao moa misy olona mife a de zay moa zany toromarika hoe tsy de misy média manaraka amin'ny premier ministre ka ny antsika interprétation avy aty avelany daholo fa ny zavatra hita moa zany de nangina be ny premier ministre nampanginina koa ministre en santé mety aoriana zao fiboahany zao na fomba fijery mahery-lanto ny fitsaran'ny olon-tsotra ny olom-pirenena ny fitondrana iny tsy haiko na hiteraka na tsy hiteraka crise sociale fa de efa tena akaikitsika zao ny zavatra fantatra ny impact économique indray de tsy maintsy isy io tompoko ary tsy maintsy impacté any pouvoir d'achat ny malagasy any amin'ny volantsika io zavatra io ary mety ny impact an'io mety afaka 3 taona mety afaka 4 taona zay vao mety tafarina mila miomana amin'izany zavatra zany tsika ary tsy tsika riry koa nefa mivoa fa izao tontolo zao fa matetika rehefa misy crise miaina an'izao tontolo zao a de ny tany mahantra ny voabe indrindra zay foana le équation ka miantso ny fitondram-panjakana mbola averika efa teneniko te fa mbola averika tsy maintsy mbola ametraka mesure tampon-tsika tsy maintsy mbola ametraka plan de relance tsika amin'izany tsy fantatra hatraiza ny porté an'io zavatra io a fa alao mba maidy ihany aloha amin'ny zavatra atao mba asiana réserve ihany le izy asiana rigueur budgétaire mba asio transparence koa fa le olona koa nge mba mijery hoe ahoana fampiasana volany ahoana za ny tsika de ohatrany mbola memety daholo aza matahotra nareo fa mbola feno vola manano zao nefa le zavatra iainany tsy mitovy amin'izay de avy eo izy diso fanantenana ary tsy vitan'izay diso fanantenana izy fa mieritreritra izy hoe hay lanindreo daholo zany ny vola fitianany 4 mety lasa milliardaire daholo nefa tsy voatery zay ny zava-misy ka ilazaony marina ny vahoaka fa io zavatra io mety todika any aminao efa nisy zany teto Madagasikara ary tsy indre-pandeha ya eo amin'le resaka faneho-kevitra indray ny tiako resana satria ianao isan'ny nanohana ny fitondrana ianao ihany koa nefa isan'ny voanjo teny anivon'ny cybercriminalité ray volana lasa zay ahoana fomba fijerinao an'le resaka faneho-kevitra eto amintsika ny anahy zany ny faneho-kevitra eto amintsika ary io tsy voatamin'ny arifinina rerina tamin'ny Sabrina na ny taloha ary nanohana ny fitondrana rajonary mampianina tamin'izany fa niaran'ny tolona tamin'ny hoe ahoana famoahana ny didi satria mba zavy tsy rahaka satria tsy nanaiky aho hoe fa ahoana moa mpanao gazety ny resaka délit d'opinion zany ianao raha ohatra kanao politika rehefa averiko foana zany de mila mahatatsikery ianao mila mahatatsikery ianao fa zay le exercice démocratique raha tena hoe oba be sy anonandray ny indrindra hoe mpanao gazety nanaovana ny resaka ohatran'izany a iny be dehibe nananisika mpanao gazety fa nanody foana nge io e ka iry raha nahita madame Nadia moa zany tato aminareo anisan'ny voanjo koa i mahery 24 heures matin avy eo koa taty arina nisy any Arfine nisy any Cool TV izay isan'ny mpanohana fitondrana nisy any Sabrina ka
aleo mba asiana ajaina le malina hoe sarotra le exercice démocratique ary mbola mianaritsika fa mba ezahana io zavatra io ezahana mba izy ny hoe ahoana transparence mba ezahana mba ahoana ny fanajana n'izay hoe matata ny tsikeran'ny havako mety mba misy constructif ako nge reny tsikera reny etsaka nty ahoana ny fanajana mba tsy hisy fatifaty olona fahatany any atsimo ohatra ka eo indrindra iny mihitsy ny tiako idirana hoe ahoana marina fomba fijerinao le resaka ambovombe androy satria ianao koa isan'ny nanao fanambarana mahakasika an'iny zavatra io ka ny ambovombe andro nge efa malala zao ny gouverneur moa tonga mihitsiny manatitra omby laza tsy amin'ny maha-gouverneurnazy fa mahazanaka azy hoe ny fona tamin'le olona teo hoe maty zay olona mipetraka teo nandritra ny 20 taona ny varotra teo dia avy eo tonga dia tapa-kevitra satria nisy député anankiroa lany ato iny dia doravana nakisaka kely 100 mètres ngeo tsisy olona maty tsisy olona nitaraina mahalalaka be nge ambovombe andro hoe fa dia naninona no tonga amina extrémité ohatran'izao nahaverizana hain'olona dia maninona koa no mangina ny fitondram-panjakana sa hoe rehefa any Antsakabasy any Somamanina ve dia hafa le vahoaka sa hoe aniko zany dia mitovy daholo io na vahoaka Timy io na vahoaka HVM io na vahoaka IRK io na vahoaka Antandroy io na Merina io na Besanjany io malagasy raitsika mila mianatra miara-miaina fa tsy fanavakavaka ohatran'izany ary rehefa misy maty dia ombray dia vita eny ary fanontaniako faramparany angamba Mahery-Lanto eo amin'ny resaka hoe fomba fitantanana firenena inona zavatra tsapany Mahery-Lanto ao anatin'le resaka hoe fitantanana akapoben'ny firenena inona no lesika mahatonga ny gasy mimantra lava firenentsika mimemitra eo amin'ny laharany ny tena olana amin'ny tsika malagasy ty nena ny mpanao politika rehetra ny resako amin'izay tsika iana be daholo rehefa miresaka hoe ahoana fomba fandaniana vola mila atao an'izao ry mila be dia be mba impiry moa tsika tady hoe ahoana ny fampiakarana nyty areny ty ahoana ny fanapitsika andreo orinasantsika ireo mba hampiroborobo azy mba hahafahany mampiasa vahoaka amezany karama mba handoavany hetra betsabetsaka kokoa inona daholy ny zavatra ezakitsika natao tamin'izany zavatra aoka samy fampijery fitaratra nareo mpanao politika tsika mpandalina iza daholy inona ny zavatra nataotsika mba hanatsarana ny tontolo ny fandraharana ampitombo ny arena malagasy zay ihany ny fantatro mantsiny ny resaka sosial raha ohatra ka hoe manampy koa ianao dia iny koa arakaraky ny mampahantra anao tsy hahafahanao ny any France raha ohatra ka manao resaka sosial izy mety efa institué ny azy dia misy mahazo RMI tsisy RMI intsony moa zao fa le anankiray ry dia tsika tsy afaka anao an'izay tsika na fanjakana mangataka dia mbola asitsika mangataka koa ny vahoaka ampisitsika amin'izany omena ny zao ngao tsika ifampitaiza hoe ahoana tsy maintsy amin'ny alalan'ny famokarana sy ny asa ihany ny mampiakatra ny ty ary na fireneny ty ny hafatsika miady amin'ity fahantrany ty zay ny tena fahitako azy ary tena mba hoaka re tompoko le fanomezana toky sy tseroa tsy hoe rehefa mahavita parkiny ianao kory dia tena iny marina tena ilain'le vahoaka ny mahalala hoe ahoana ny fomba fampandrosoana ny hitany fampandrosoana ny faritrany eo marina Mahery-Lanto le président ohatra ny président na premier Pierre le inauguration eka zay izy angambany ao an-tsainy dia tena mieritreritra marina izy za mieritreritra an'izay aloha fa izy tena tianao zavatra nefa izy akory tsy trompe na Macron fa limité le budget eo amin'ny fanjakana natamahantra atsika dia raha ohatra hoe limité le izy
dia aokatsika mba hanaja an'le atao hoe politique générale de l'État satria ao anatin'iny ange misy plan d'investissement maromaro anatin'ny roa taona e. Fa tsy hoe isaky ny tonga amina faritra ray ianao a dia hanao promesse indray hanome toky nefa le izy tsy ho tanteraka satria tsy araka le budget tsy ho zay tsy araka le budget fa ataonao prioritaire iny zavatra iny a dia mikorotana daholo indray a ny zavatra tokony atao ary amin'ny hafa. Eny ary ny zavatra tsikahatra amin'iny mantsy raha tonga nametraka ny fantaniny a maromaro ihany zay fotodrafitrasa hoe mipetraka ny vato fototra voalohany a nefa tsisy toy intsony izy rehefa avy efa ohatrany hoe very anjavony a dia zay raha tonga nametraka an'izay fantaniny zay. Fantanina farany Mahery-Lanto Manandafy ve MFM? Tsy MFM iny ary marina hoe ny dadako no nanao an'ny MFM anisany namorona moa zany satria 10 zareo tamin'ny voalohany fa rehefa taty aoriana dia araka ny tenenina efa mananelatra moa zany dia jery asa ny zavatra tsy mifampanaraka koa moa zany tao anatin'ny foibe MFM dia aleoko manao hevitra ho an'ny tenako rery fa tsy mandray andraikitra amina olon-kafa koa fa izay no mbola hitako mety amiko amin'izao. Iny ary ino fa misy ny hafatra avy aminao a iza ny atefan'ny hafatra ho an'ny mpanaraka ny fandaharana? Dia mankahery aloha zany ny vahoaka malagasy eny zany ka mba tsy dia ho mafy loatra ary dia eto ko aloha dia mbola naizany na manohatra ary mbola miantso ihany fitiniana satria raha misy ihany ange itsika ihany no voa amin'io zavatra io fa dia maantso koa mitondra fanjakana mba aza atao kilalao re le aim-bahoaka satria tsy androany ihany ny fiainana mbola misy ny apitso mbola misy ny afaka apitso aleo mba manao projection ihany raha izao ny zavatra ataoko inona ny mety ho vokatr'izay ka eny zany hoe ka mba horesitsika ty arety mandosy ty mba hiarina ny firenetsika. Eny ary mankasitraka anao Mahery-Lanto Manandafy nanaiky ny vahiny Andriamatozerana teto amin'ity fandarana ity a mankasitraka anao mpijery ihany koa nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany a tsara-pahatsahivana ihany fa Andriamatoa Mahery-Lanto Manandafy izay mpandalina politika no vahintsika tato anatin'ity fandarana ity a misy orana ihany koa ny teknisianina veloma tompoko ho manaraka indray.